fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo zao indray ary tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe ny zanako. Tantara nosoratan'ny Randrianjakatojo Nirina William Nanjakany. Novelomin'ny Tsiry Lova Iaina Soa niaraka tamin'ny Tovo Saloy ary Miardina. Nandray fiosonana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Mahafinaritra ery izany toeran'izany ry faniry e? Eno a lesiko. Tena mba nainy safidy koa aloha elahy e. Madio ery ny rivotra. Dia ahoana? Tianao? Ie, tiako be mihitsy. Faly be a. Merci Lesia. Tsisy isaorana kia. Fa faly be ary rehefa hoe faly koa ndringy e. Tiako be ngendry e. Za koa ne tena tia an'lahy e. Dry, fa atao amin'iseny toritony e. Dry, sy mantsy Renitsoa. Raha mba fantatrao mantsy Renitsoa. Faniry. Eo. Azafady Lesia. Mbola eto an-tany ihany ve sa efa lasany amin'ny tontolo avy e? Elahy koa zany mba variana kely fotsiny a lesy fa inona koa ary. Zany ve? Ka inona ary no mahavariana an'ilay malalako ha? Elahy koa efa hoe tsisy ninninona ho a. Mieritreritra amin'ny fianakaviantsika fotsiny a. Ka sao dia tokony efa iroso amin'ny raharaha amin'izay ary tsika e. Sao dia zany mantsy no mampiasa sainandrioko. Sady zangeky mba efa mba niomana ihany e. Ka zany anefa. Fa inona nefa no mampisalasala-ndry e? Mbola tsy voninako. Aleo dia niana tsara ka. Sao dia maimaika fotsiny io. Zany ve? Eny indray ariko. Fa maninona ary faniry ny lasa misalasala e? Misy zavatra mampanazy ve? Hitako moa tsy roditra amin'izany raharaha zany mihitsy izy. Sady tsika koa nge lesy mifankatia be. Sa tsy tia anay elahy? Za aza no tena tia andriko. Ay, dia alamino ary ny sainy e. Ary avify ino aka. Ao ary moa e. Zao? Ie. Mahafinaritra ireto anilany Renitsoa izany. Sady be fitiavana isany tsara fanahy. Tsara toetra koa saingy. Fa sao dia tokony hody amin'izay ketsika? Zay indray elahy. Za mbola tsy hody ka. Ka hariva be nge ny andro e. Mbola lavitra koa ny lalantsika mody koa. Ishi, ateralako. Ndry ity hoa tena mianta mihitsy. Ka iza indray ary ny atako eo sisy elahy e. Tsy ny olo tiako. Tiako nge ny tsody ty e. Zany. Ao roako mihitsy aloha ka. Ao ariko. Allô? Ie, za ihany. Fa misy inona ki? Tsy hita. Fa nakaiza ary ki izy a? Efa ho 5 volana neky izay e. Ie, mety lasa nody amin'ny Fransa ve hozy izy ndry izy? Tsy niteny nininako tamiko mihitsy aky izy a. Tena malahelo azy aky za zany ka. Ie, dia misaotra ndry aky na me vaovao a. Velomindry. Tena tsy diso mifanahiko. Tena lasa tokoa Kevin.
tena fony tokoa mantsy kanefa dia mba lokaloka ery ange izy ahoana nga zao ozy izy dada sy neny raha maheno an'izany vaovao izany fa nakaiza loatra reno ry Kevina ny telefona ny koa amin'io atsoina tsy mandeha mihitsy efa isan'andro miantso azy foana dia tsy maintsy ho tanteraka ihany izany nenay sy Entsoko Entso tsy haiko tsony na tia azy na tsy mavesatra be kosa ny lohako izany fa aleo aloha hivoaboaka kely any ivelany amin'ny mihitsy ka ahoana tsara hoe ry faniry izany ho aleo atao amin'ny tapabolana ny rahantsika fa tsy tampoka be ve izany sady ngamotsy hoe mbola mila lamina miadana indray izany ozy indray io indray elahy efa mazoto indray ve raha nga le olona vao be fanontaniana eo izy koa ka somary gaga ihany ako dia ahoana anao ve sa tsy sady elahy koa nefa nyteny fa efa ela ny omany ngamo dia misy zavatra hoe homanina be io eny efa na izany aza tsy maintsy mbola hifandinika amin'ny dada sy neny ako sady tsika mbola tsy nisy dingana vita mihitsy nge ka resao zareo dia teneno anany daty andehananareo aty aminay ahafahako mampiomana ny ray aman-dreny koa re raikitra re ary ndeha aterina amin'izay ndry fa mandroso miariva koa izany andro izany ndao ary sady manomboka mangatsika koa izany koa dia ara-painana izy roa mirary tokantrano sambatra ao anareo dia ranjazalahy sy zazavavy dia misaotra kiry saloya dia manarany dia anay vao hitady re raha hitako aniza koa ny hoe tsy hahita izany tova loatra an'izao ve dia tena tsisy izay tsy mierika nge vao mahatazana andrimandalo za kosa rentsoa zany izany sady ndriany ka tsara tare hitako za koa ndri raha ny tena kantoko raha tsy izany nitsotsona ray lamba vao nahita ndri ary tena haindry mihitsy okizay nikarijanareo dia ndao amonjery amindroneny amin'izay ka efa miantso ry zareo fa anomboka ny séance photo ay ndao ary roa taona sahaty izay no nahavitanindra-rahanay sy Entsoa tena tsaroko mba ho sambatra ihany niaraka taminy na dia tsy dia nanana ny ampy loatra azy izay tato tokantrano miasa ara-dalàna izy ary za koa manampy azy tsindraindray amin'ny asa samihafa izay hitako aloha satria mbola tsy misy asa sahaza amin'ny mari-pahaizako ka hoe nahaliana sady za koa moa nandalina amin'ny filière économie roa taona sahady koa izay sarobidy kely zanakay na izany aza mbola mahatsiaro an'i Kevina foana Kevina 10 volana monja ny rahako tamin'ny sy nahafantarako azy kanefa dia roa taona ty aoriana dia mbola tsy mety adiniko mihitsy izy sa mba aiza ary izy izay sa miverina any Fransa indray ve mahagaga tamin'ilay fionanay farany dia toa tsy niteniteniny andeha ho an'izany mihitsy izy Julie nefa nilaza fa tena lasa izy matoa tsy mivezivezy tao amin'ny ambasady tao tsony efa ela mandreraka koa izany ka kahitra sahaty sarobidy kely fa aleo aloha jereko ka ohatra fa tsy entso ve iny ary maika be mihitsy ny izy izany ndraso atsony entso fa iza koa ary izany ay kay saloy kay ary tseninao mihitsy dia ahoana ki azafady ki fa eny manao ahoana aloha ndria salama
fandeha ho aiza ianao zany to maikapery aindry ihany fa andeha hiasa kia ka to de efa mandeha maikeriko maninona raha nandeha bus ka mba miangatra kindry satria ny aky mba iaina ohatran'izany ohatran'ny olona rehetra saingy sitrany aky mba ampiasaina amin'ny zavatra hafa amin'ny fribus zany ve fa nga de tena kely be ny karaha manao ao amin'ny asanao io raha hitakia rehefa mahita hohanina dia efa atao ampy izay marina aloha zany ndry izao ny sambatrako aizany hoe sambatra fa ndry tokoa moa izao efa miasa efa herintaona izaoko soky dia mba misy toerana mba ho anany ndry mampalahelo ahy intso jereny ty izy fa dia fotsy atsatrehry ngamba dia tena mafy tokoa izao asany eo izao ka saloha avariana be ndry azafady re oka izao ary raha tsisy kifa tsy maninona sady aleo ihany zatra nyty asy ty fa so dia tsy hahita tsony ka ka hitako amin'izao fa tena sahirana loatra ianao aleo fa iresaka amin'lehibe koa raha misy dia vao misy ofra ao aminay dia teneniko ianao zany misaotra betsaka kia fa hono hoe nga faniry tsy miasa taoko samy efa navita klasy ambonimbony ihany moa nareo roa ka tsy zany ki fa angamba tsy zatra miasa loatra izy efa intelo aneza izy no niova asy fa maninona zany fa ahoany ka tsy mety amin'olona le asy zany ve fa ahoana koa ary zany dia tsy haiko kia nefa ny any fijery ko azy dia tena tao anatin'la zavatra ny anarany mihitsy ireo asa efa nataon'ireo aleoky manaraka miresaka tsara fa tena efa tara be angamba ahoay tokoa tena nitasomiko teto ianao marina andeha kely aloha velomindry masotolesy entso tsy le entso kely nafatifaty afa entso ty izy jereny ry izy fa mamikiviky mafery lakalaka tokoa ny fiainana fa niry ihany ny lasa vadiny nefa za koa mba anisany nanampitiavana azy ery tamin'ireny izao no hitondrany anjara amin'ny fiainana moa ohatra nilozako ny tsajirika teto marina nefa entsoa izay fa aiza dia hamonjy ny asa koa ka entsoa ato ihany venao ahoana ke so dia mba misy kely aloha ny hividianana menaka fa tena tsisy volantsony anie aty amiko zany ve zany efa ty tena tsy manana mihitsy dia hinana loaka tsisy menaka indray zaniko faniry fantatro fa tena tokony hoe anomeny tsara indrindra ho anareo satria tiako nareo tsy hiafy mba hinana finaritra ohatry ny olona rehetra saingy indry ihany fa tsy hafa manoatra ange za eny fantatro izany kanefa mandra-pahoviana izany no iainantsika an'izany ka tsy haiko kia miakina amin'ny ao ambony fa raha izay ny sitrapony mbola anana ny tsaratsara kokoa itsika ao arinao fa aza matahotra indry mitady ho leo an'izao fiafiana lava izao mihitsy aka faniry ka ndao hisakafo so dia angatsika eo indray ka akarary le sakafo sady efa tsy zarizary ny tsisy menaka mbola tsy hafana koa ndao are Andriamanitra apio avita hiatrika an'izao olana zao tena niova be mihitsy faniry lasa kizitina lava izy koa nefa ty tena tsy mety miasa efa intelo izy izay ny niova asa fa tsy tamana foana somary kamokamo koa izy iny any ka tena sahirana lava izay ny karamako moa ty tsy maharaka mihitsy mana mihitsy aho fa misy fehitraikany amin'ny ho avy ny tokantranonay izao tena mila mitady vahaolana malaky na sarobidy kely aza efa tsy vitan'ny tsony mihitsy mikarakara azy
Zao dia lasa nikarenjiny tety tanàna any izy fa tsy tamana ato an-trano hony. Sady tsisy tele hojerena ho ny antony tsisy gote. Ampio ary Andriamanitra. Indray, taitra sarobidy kely fa aleo aloha alaiko ka mety noana koa izy izay. Mba iza koa ary izany manimba torimaso izany. Allô? Ay ve ndry e? Fa misy vaovao nga? Zany ve? Ka maninona tsy nomena azy numéroako e? Ay ve? Za ake dia efa tena tsy nanantena intsony ka. Dia ahoana? Efa tsy androko ery aky izy izany ka. Tapaka kiny hevitra. Dia hajanoko iziko. Ok ary, rapitso izany. Kevin. Mbola any izy izany. Dia ahoana moa izany entsosin'ny fahantrany? Sarobidy kely koa. Tsy te asa saina amin'izany aka. Lasa izao. Raso aloha amboarina tsara ny fihetsika sao dia tonga eo entsoka ho gaga. Sady tena efa ho avy eo tokoa izy a. Sarobidy kely koa efa matotra. Faniry Faniry, tonga. Aty an-dakozia lesy a. Aindry ato. Ie, apetrao ny kitapony lahy dia manaova dosy fa efa misy rano mafana ao. Zany a. Fa andro inona ary androany sa nisy inona tao? Falifaly be izany Faniry. Sa mba niova izy? Sary. Aleo aloha ararotina izao fotoana mamy izao ka tsisy ambanana amin'izany resaka zavatra ratsy izany mihitsy ny saina. Fa toa variana be ho amin'ny vadiko e. Sa hokosehako? Ka Ndao ary fa kosehako elahy e. Zany ve? Ie. Fa Ndao elahy koa izany. ndao ariko. Mahazo aina ve lahy? Tena tsapako maivana mihitsy aky norindry teoko. Zany, fantatro nge fa tena reraka elahy e. Ka tena mafy ngeky ny asana eo e. Ka matory amin'izay ary. Vao ifo maraina be koa nge raha pitso e. Marina izany. Bonne nuit ndry ary. Ie, bonne nuit koa elahy. Bisous. Entso. Mampalahelo ahy ianao ka. Tsapako feno ery ny hafalianao amin'izao fotoana farany anehoako fitiavana be aminao izao. Saingy raha mba fantatrao mantsy a. Efa olo-kafa indray no azo an'izany manomboka raha pitso. Miala tsiny ary vady malalako a. Tsy anjara angambany antsika e. Kevin no efa niaraka tamiko talohanao. Marina fa tiako ianao kanefa manana anjara toerana lehibe atao am-poko koa Kevin. Ferina ihany izy ankehitriny ka tsy maintsy ho tanterahanay amin'izay faniriana efa ho 3 taona lasa izay. Dia ankoatra ny harena sy ny aitraitra isan-karazany izay tsy maintsy entanako. Dia ianka tena fitiavana miaraka aminy koa satria mifankatia be izay. Kevin. Ary aleo atory amin'izay aloha fa sao dia tsy ho tafafo maraina ka. Mbola hikarakara ny sakafo ny entsosa sarobidy kely faraparaniko. Tsy maintsy ahita ny Kevin izany rapitso. Tena tsy androko ery izany a. Maraina sady ny andro.
Efa midimy sasany. Tena aleo hiarina teto fa mahay asa ka. Faniry koa izay efa manao sakafo. Sambatra ihany manana azy iny ka. Soa fa niova izy. Tena tsapako hoe feno ery ny asam-barako eo anilany. Ohatray, ary nakaiza izy teo? Ny akanjo anaovako reto efa nataony vonona eto reto. Ny sakafonay sarobidy koa ty efa misarona eto ty. Aleo aloha hiomana aloha dia hisakafo ka ho tara eto ny farany. Tsy ho dia ho ihany ve izy e? Mety hoe mba lasa nandeha naka-rivotra vao maraina any ivelany amin'ny fotsiny ngamba izy. Tena tsy miverina mihitsy izy a. Ho tara eto ihany marina. Dia ahoana? Ary ino ty nanaraka ny lamba nanarona ny sakafo ty? Tao taratasy? Ndraso hoe vakiana. Tena soratana amin'ny faniry mihitsy ty a. Anio ho an'ny Entsoa sy sarobidy kely. Na tsiaro sambatra tokoa nandritrizay 3 taona niarako taminareo mianak'izay. Tsy feno anefa izany asambarako izany ry Entsoa satria fantatrao tsara fa tsy zatra miafy izany fony teo amin'ny ray aman-dreniko. Tsy mahavelona antsika koa raha fitiavana fotsiny. Ary tsy afaka misaraka amin'ny tokantrano sy ny fitiavana ny vola. Amiko ry Entsoa dia ny vola no antoka mampiray ny tokantrano. Tsy nisy tao amintsika nefa izany. Fanampin'izany koa nefa tsoriko aminao fa efa nisy olona niaraka tamiko talohanao. Kevin no anarany. Fa ahoana koa ary izany? Eny andraso eto izana. Frantsay izy io ary efa tafaverina eto Madagasikara izy izao. Efa ela izay sy Kevin no niaraka. Ary vokatry ny tsy fahitako azy no nanambadiako anao. Andray kosa. Koa dia miala tsiny aminao raha nandray an'izao fanapahan-kevitra izao. Entsoa, anambady an'i Kevin ary hiara hipetraka amin'ny any ivelany fa efa faniriana hiatry ny ela izany. Faniry? Ty lozanao? Dia vitanao ve? Dia izao tsara ny zanantsika ary aza ampahafantarina azy ny momba fa tsy hiverina intsony ary efa tsy hifankahita intsony tsika. Izy no aleo any sisa ho fahatsiarovanao izy no soloko. Tsy anjarantsika ry Entsoa hiara-tsambatrako dia mirary soa anao. Aza manany amin'ny divorce ianao fa vetivety dia ho vitan'i Kevin izany. Izay fa manao velomanareo mianaka. Faniry. Andray ry Faniry. Dia lozanao tokoa izany izay mianaka. Ahery ny fanehoam-pitiavana be dia be omaly ireny ka fa mba ratsy no sady fanaovam-beloma. Tsy rariny. Sahirana tokoa mantsy ka narianao Narianao kanefa tianao sy ny tianao tamin'ny foko manontolo Tsy vaniny ianao ry Faniry Tsy rariny e! Ary taitra kay sarobidy kely. Taitra indry. Avy aty amin'ny dada ary e. Dia aza mitomany moa oak'izay. Ao fa tsy hitomany intsony koa dady e. Zay ndry moa tiany dady e. Ao fa tsy hanary indry izany mihitsy moa dady Anao izay fara heriko mihitsy hamelomako andry. Ary aza matahotra indry fa na tsy ao intsony aza nenindry dia ezaka hameno ny banga rehetra. Ndry mantsy sisany mba fanantenako. Ndry no heriko e. Ary mbola antom-pahavelomako koa ndry. Ndry raha teo ny solon'ny Faniry. Izany moa
ao aloha roako mihitsy ny zanako hoe ahoana vonina tsara vendry e? Ie, kevinina koa izany fa matahotra ihany ako. Efa fantatro ka dry ary toa tena mangovotra ary tony e. Tsy maninona zany nge io e, sady tsika aza ne mbola tsy anaty avion akory dia efa matahotra sady ndry e. Ka izany lesy mbola tsy nandeha amin'ireny mihitsy e, tena matahotra mafy mihitsy ah. Ao afiniko mafy be ndry e, amin'izay dia tsy matahotra intsony rehefa miaingana avion. Merci lesy malala. Aleo miko biso kely mihitsy aloha e lafatsy. Fanira, tena tiako be ndry ity. Zany? Zaho koa ary tena tia be an'lako. Ary ndao amin'izay moa tsika natony arivo efa akaiky ny fotoana haingana e. Ndao indray ary dia aiza koa moa izany tsika no mivantana? Janao mamao Paris tsika ka. Fa avy eo izay vao mijery amin'ny papahany Marseille fa nifindran'ny asa any nge izy e. Ay kosa? Ary alao ampiko indry mitondra an'ireto valizy reto ka. Nao ary dia tonga soa eto Paris kia. Zaho ny aty. Ay e, zany akantona tanàna aty. Ay ka tena mahafinaritra be aty izany a. Tena mahafinaritra aloha aty ary tena hitako amin'izao fa tena ho tamana aty sahady ndriko. Sao kosa ve lesy dia tsy hatamana. Izay nge ho ahy. Tonga ihany aty a. Izay vao tena ihany ka n'izany fahasambaran'izany eto anilan'ny Kevin. An'izay ny tsosarobidy kely. Asa mba manahoana ary izay ihany. Azoko sary an-tsaina ny fahoriana entsoina maka an'ilay taratasy navelako ho azy izay. Dia vitako tokoa manko a. Mahery ny fitiavana ka, fa mahery koa ny vola. Aleo tsy mandefa fisainana amin'izany intsony ka. Aleo mifantoka amin'ity fiainana vaovao ity. Eto anilan'ny tiako any sady tsy orininina. Seria? Ahoana lesy? Ahoana efa vonina vendry e? Efa vonina ka. Ay, efa tia miandra antsika ity mantsy Monsieur Robert mitondra ny fiara. Tsy aleo tonga dia miakatra. Ndao ary Izy letsy mifanira fiancéako. Avy any Madagasikara ohatran'ny lahy koa izy dia izy koa sary fanira ny Robert. Sofera sy rakiraka nalefa mipapaho anaty izy. Dia faly mahafantatra anao zany madama kely a. Faniry moa. ie, dia toraka izany koa Monsieur Robert a. Ataovy hoe Robert fotsiny. Sady antsika samy avany an-tanàna ihany koa. Aza mihafahafa mihitsy ke a. Eny ary Mahatonga lavitra marina ny fitiavana. Ianao zao tsy nieritreritra ty andafy izany fa no ty fifankatiavanareo sy Monsieur Kevin ty dia mitaingina avion tsy fidiny nakatiako. ay ianao tia koa Robert a. Eny e, mety ho marina tokoa aloha izany e. Sady zao e, rehefa zavatra vita vahiny anie ka tsara sy matsiro ery e. Inona ary ny tianao tenena amin'izany io? Ka ty fitiavana Monsieur Kevin nanaoko, fitiavana vita frantsay. Dia matsikaiky mihitsy ianao tia ka. Anomboka indray alahy. Ilahy indray ve rangamo mampiresaka amin'ny fanira kanefa izany olo-tiako. Sady fitiavana vita frantsay ahoana koa moa e. Calme aloha ianao Monsieur Kevin. Tsy midika anie hoe ratsy izany e. Fa ny tiako tenenina dia hoe be mpity ny vazaha nareo. Aiza koa letsy. Sa tsy tianao ilay fitiavanao amin'ny faniry tsy vita frantsay fa vita sinoa. Tena hafa kely mihitsy ianao tia Robert a. Eno a, vita sinoa ahoana ny tia. Fa ajanona eo aloha. Aleo lesy hijanona eo Robert. Ohatra mafana be loatra ny andro ka aleo aloha mijery zoy kely aloha sotroina zaho any. Hoentiko, misy pizza io anaty carton io afara io e. Nisy an'izany moa lesy taoko izao ela vao mitenika.
fa na izany azy aleo hijery zy sotroana ihany aloha fa tsy mety izany ka vetivety aloha zay ry ndao ary lesy a tonga soa atao trano anke seria misaotra lesy a oay e to mahafinaritra be lesy izy zany a zany a ka hoana tianao ve tena tiako be mihitsy ka zao nge ho atsika daholo zao rehetrarehetra hitandry izao za nge ka lahatokany zany ve ka andao atsy ny salon kely aloha akaina ary de avy eo a manao sakafo kely tsika de asiana boisson kely de après midi tsika manao piscine ahoana mety amindry oay ary efa hain'la mihitsy any ny zavatra tiako zany e tena faly akevinina zany a fa zao tokoa ary faniry a sarotony be papa fa tsy maintsy miteraka amin'izay hony a fa maninona hony ka sao de maty ihany hony izy de tsy ahita ny zafikeliny ko eny fa tsy misy atahorandry zany e tsika koa moa tsy inona tsy maintsy hiteraka ihany ko sa hoana lesy a teneny izy fa nazaza folo aza mety tsy halany an'izao arembe izao de inona re no ataoko herinandro zay no lasa tsy niverina ntsony mihitsy faniry za koa ty tena nandraiky na rary mihitsy vokatry ny fiasan-tsaina amin'ny hoavinay mianaka kely tsy andaniny koa nefa tsy nahavita nampilaza tany am-piasana ntsony a ny telefoniko raha teo simba ampio Andriamanitra aho soa aza sarobidy kely fa mba misy an'rasoa ato avaratra mba mianatra nay mianaka de mba manaiky ikarakara azy rehefa miasa ohatra iza koa ary zany mandondona vao maraina zany aleo hoe jerena sao de mba rasoa ary ay facteur ay ie misaotra ry se ie taratasy avy aiza ary ty aleo hoe jerena tena avy any am-piasany ty misy ny cachet ny société mihitsy sady anarako mihitsy ne zany misoratra eto avelan'ny valopy zany so de mba ilaza loza ary ty aleo rangao vakina androany monsieur objet photo lettre de licenciement ty lozinina ndray rety Andriamanitra eny efa napoziko ihany zao ary tena nataony gra tsara mihitsy ny motifako ato zahay alahy zany riantso vao tena very fa nahoana loatra ry Andriamanitra no de sopatramiko ohatran'izao ny fiainana teo aizy zay mianaka inona ny ivelomanay za koa nefa ty tsy salama tsy afaka handeha dokotera akory aza mba miangatra loatra ny vitana ka tsy miatsina an'Andriamanitra fa matota teraka zao de fatany fa mahasonga ambe aleo aloha andeha hanafatra ny rasoa aloha de andeha ho any am-piasana amarana ny compte keliko sisany sitrany mba hividiananay mianaka sakafo tena reraka zany tapitra nandehanana daholo zao société rehetrarehetra zao so mba misy asa fa nandamoka daholo zay demande rehetra natao tsisy valiny daholo ny vola eto am-pelantanana nefa ty efa manify de manify soa aza fefa mba sitrana fa raha tsy zany ngamba de asa fotsiny saloy koa natsoko toatra tsy mandeha tsony ny telefoniny sady efa tsy tao amin'le tranony taloha tsony izy fa efa nifindra ozy ony le tompo-trano zareo tao de inona moa zany fa tapidalaka le ohatran'ny sokina nanany bato elahy ty
asa rovinareo vao mba ho tonga maray mba ho vao hazavana zany rahona mainto ny tatao mandrakotra ny fiainana mianaka izany. Aleo raha ngaloha dia ody dia jery ny sarobidy kely aloha. Dado, Ahoana ky sarobidy kely ny dada? fa maninona ho azy za mijanona amin'ny rasoa foana e. Ka dada ange mandeha miasa e, dia tsisy mikarakara anao. Fa inona nefa mahatonga ny zanako miteny an'izany e? Ka hozy izy nikala vary hoe rasoana ny neniko izany, dia hoe antitra be hono ny neniko. Izany ve? Mba ratsy fanakoky izany namandry izany. Raha mbola miteny ohatran'izany izy dia teneny hoe neninareo koa hoe mbola ho antitra hoe, sady ho lasa ratsy tarehy be hoe neninareo anerinany azy ndry. Tena marina ve izany? Ye? Ataoko mahita anahy eny raha mbola miteniteny eo izany rapito. Izany mihitsy. Fa izao kia, tandremo miadiady amin'ny zanak'olona any tena tsy tian'i Jesoa mantsy izany. Tsy miady izany dada. Promis? Promis. Fa hitondrany dada kilalao izany za rapitso Raha endry tsara ndry, dia manaraka tsara ny tenin'ny dada sy rasoa koa. Zara ny endry be foanako. Antanio ny rasoa e. Ao ary fa hitondrako ny zanako Hoe merci papa. ndry fa lerity izy. Fa dado, Ahoana ky sarobidy kely ny dada? fa nga ho dada tsy nanambady kory niteraka anahy e. Fa maninona ndry manontany an'izany aloha? Fa maninona ary za aloha tsy manana neny. Sa dada rery izany niteraka anahy? Zay ary le fanontaniana tsy tiako ho heno. Efa melehibe maro ny sarobidy kely ka 10 taona izy izao nefa dia mahatakatra n'izany sady. Ndrisy ry zanako. Dada, ka tsy mamaly mihitsy ho dada fa ohatran'ny hoe mitady hitomany. Way, fa mitomany anga dady. Tsy mitomany anaka. Tsy mitomany Mitomany ary dadako. Aizako. Tsy tian'i Jesosy nge za mandainga izany e. Bedin'i Jesosy zao dada fa mandainga. Tsy mitomany ho aza fa nalahelo kely fotsiny. Hey, dia mankina amin'izay ary. Sarobidy Ahoana dada? tsy manana neny intsony ianao. Zay ihany angamba no azoko tenenina ndry. Fa izao raha izy ohatran'ny hoe bebe anao rasoa. Tiavy tsara izy Eny dado, dia mankina amin'izay moa dada ary. Eno ndry moa tiany dada Ie, dia tiako be koa dada, fa dada koa tiana be Ie, tsy mba fohy andrizany mihitsy ky dada. Ary avilo fihiniko mihitsy ny zanako ka. Aleo bisou kely mihitsy aloha. Ary matory amin'izay fa efa alina be ny andro Bonne nuit dada, bisous be. Bonne nuit zanako. Dia reraka fotsiny indray aty. Tsy nahita-boka ny fitadiavana azy fa mijerijery indray izao ry sarobidy kely aho. Ndry fa inona daholo ireo mitoby eo an-tokotany ireo? Sa olona hifindra trano? Kanefa tsy latabatra sy seza tao an-trano ve ireo? Aleo mihitsy aloha anatonana tsara mihitsy ka. Fa alozinina indray rety tena noroahan'ny tompo-trano izay mianaka fa tsy nahalo hofa-trano. Eny izy rary aloha ny azy 3 volana be izao kosa ve? Dia ho aiza izany izay mianaka?
Za koa tsy tia amin'ny vesatra ho an'ny Rasoa fa izy aza mba manano tena kely io ve dia mbola hiampy any mianaka indray. Ary nakaiza tokoa moa sarobidy teo e. Ho hariva eto ihany ny andro. Sarobidy a! Sarobidy ô! Ahoana tato? Aiza ianao fa maika angetsika e? Otry? Ary ny tia anaty arona entinao ty? Vomanga nomendra soa antsika tiako. Vomanga? So dia nonano za. Zany ve? Tena tsy fohy ny Rasoa mihitsy ty zanako ty a. Ny reniny nefa izay efa ho firy taona tsy nahatsiaro azy. Fa aniry. Mba iza tokoa re ianao izay e. Mino aho fa sambatra ianao izay matoa tsy mahatsiaro anay mianaka mihitsy e. Mba fantatrao ve izao mahazo anay izao? Tata, Ahoana ke? dia tsy manana trano intsony izany tsika e. Dia aiza izany tsika ny atory? Sarobidy a. Vao hitady trano hipetrahantsika. Zany a? Dia fa maninona izany tsika no tsy manana ohatra ny olona? Mahandro tsika anaka. Satria tsy miasa intsony dada. Dia io indray tata fa mitomany. Ka Tomany tena koa izany ka tena malahelo loatra anaka. Tsy tiako hijaly angendry e. koa izany tata tsy mijaly izany. Mankina amin'izay moa e. Mankina tata. Fanira, tena ohatran'ny leobe an'izao a. Aiza ve ka efa ho 3 taona be izao? Papa manontany anahy foana hoe ahoana ihany ka Ka tsy hitako aniry Kevin tsy e. tanao ahoana e? Efa tany amin'ny dokotera fa tsisy tokony tsy ampiteraka azany mihitsy. Ianao nefa hoentina any tsy mety. Tsy efa impiry ny teny anao amo. Impossible ho azy za tsy miteraka izany. Ny papako sy ny génération rehetrarehetra hatrany aloha tsisy an'izany hoe tsy miteraka izany ko nahoana n'izany lazainao fa momba. Ka tsy voatery ane. Asa mety hoe tsy fantatrao fa misy antony mahamomba anao ko. Ary manao tsintsinina mihitsy ny ianao izany. Aroporofoko aminao fa ianao ny momba. Fa raha fantatro aloha hoe ianao ny momba dia aza manantena fa tonga dia vitatreo ny amintsika. Kevin ta. Zay fa lasa e. Kevin. Tena lasa izy marina. Tena tezitra be mihitsy izy. Fa ahoana marina re. So dia mba tsy mahay ary ilay dokotera nandehanako iny. Nefa na izany aza izany ka efa niteraka ny sarobidy e. Za tsy momba izany a. Kevin mihitsy ny tsy miteraka. Mankaleo akoho izany ka. Tonga eto tanàndray aty. Ely izay tsy nandehanako taty izay a. Hoay tokoa. Dia mba mangendry faniry aloha. Sady hiteny any an-tsora mazoto andray an'ilay poste ampiasana amin'izay izy. Andeha hanatitra entana eny an-trano aloha dia avy eo tonga dia makany. Loza koa izany fa olon-kafa no mipetraka ao amin'ilay tranodry faniry. Ilay raha bebe kely tao avaratra tao koa moa no laza fa ela zareo no niala tao. Sady toa hoe entsosi ilay zaza no sisany mipetraka tao. Fa nankaiza ary izany faniry. Sasana trioely saraka ve? Dia aiza ary izany no mety ahitako andreny. Sady tsisy telefonina koa izy raha azoko tsara. Mesagery foana ny isaky ny miantso amin'ny entsoa. Dia ahoana ary izany ny atao e.
dia ody mihitsy aloha izahay tsy maintsy faneneny an-dalana eny foana izay raha sitraky ny eo ambony. Efa matory ary ve izay sarobidy kely ato izay ndraso hoe jerena ie ndry ohatra ary mamay be nge izy izany e tena maharary ty zazy ty sady mangovotra be izy izany angamba le tsy ny sakafo efa ho 2 androko dia inona ary no ataoko izay mianaka ty tsisy vola mihitsy ampio ary Andriamanitra mafy amiko izao marary ny zanako tena aleo angataka ery ka tsy maintsy mahazo ana dia vola kely ividianako fanafody ho anazy aza tena aleo andeha angataka e mba mangataka re ramosea mba mangataka e marary mafy nge zanako e madama mba mangataka re moa e tena tsy manome zareo ohatrany hoe mailomailo izany ko nge zareo e matahotra angamba hoe sao dia mpanendaka eny e ny andro raha teo koa moa ty alina tena ho reraka eto fotsiny aho fa aleo very eny amin'ny zanako aho ka aleo manarano kely ho anazy ihany aloha tena efa mavesatra koa nge izany masoko izany e tena reraka tratralina ty mahatra e iza koa ary tony olona tsy mijery lalany tony jereo fa ohatra ny olona mamy ve sa matory izy izany e iny ary loza marina voadona ve izy teo ndraso hoe jerena io eny ramosea tsy nanindra ve ianao mba mangataka re madama tena miangavy re marary mafy nge ny zanako e tsy azoko mihitsy izany fa ahoana e mangataka re ianao ny saky amaty e sofa tsy voadona aza ka zanaka ao ahoana marary mafy ny zanako madama fa mba avonjeo re tena manan'olona ty olo ty sanany ahoana ary fa e zany zanaka ao izany etsy apity etsy izy madama ay ndao jerena ro e andao ary io izy io ndry efa tsy mihetsika ntsony anie ty zazy ty izany e maty ve zanako sarobidy a sarobidy azy ilozandry dada sarobidy ho a mandangy ianao madama sarobidy sarobidy ho a mahery zarsea mandangy ianao fa tsy maty zany ny zanako sarobidy a andao re mba hoety mamonjy hôpitaly izay mianaka madama tsy maninona fa nenako ny volanao laninao rehetrarehetra aminay sarobidy mampalahelo aty olo ty mahereza rysea mahereza fa efa maty ny eo ah izy miangavy moa madama sarobidy ny dada vereny dada raha ilozandry ramosea azy ilozandry moa za zanako a tena tsy anaketo ty olo ty marina fa dia hita zao fa efa tsy izy tsony le zaza aleo entina ihany aloha sao mba zay ny ampitony azy e ndao ary e ndao ento angana any anaty fiara izy misaotra madama misaotra betsaka manakivy an'ity olo ty fa na ny dokotera nandray azy teo aza atao hitako ny ketrona be izy le nitondra an'le zazany jere izy ty mitanondrika hitako kivikivy ery madama ho sitrana ihany moa zanako ramosea kalmaloha ianao e efa ty amin'ny hôpitaly ny tsika e efa mitsapo ny dokotera ka inany eny madama mba fanantenako e iny zanako iny sisany mba antony avelomako nge madama e sarobidy kely tena tiako loatra iny zanako iny madama ndry tena mampalahelo aty ramosea ty Andriamanitra
dia ianao rery no hany sisa fanantenany amin'izao zava-misy izao. Ary eoko izay fa mivavaha mafy mba ho avitra soamantsara izy. Ihany madama, Andriamanitra sarobidy amiko loatra iny zanako iny ka raha sitraka ao dia aza velanao tafasaraka izay mianaka e. Iny eny dokotera? Dokotera? Aleo izany ho eny fa andraso vetivety eo aloha. Ka aza manahy ianao fa vetivety ahy e. mba nanahoana ary izay zanako izay ny aza hitako re izany e. Ay vetivety dia miverina izy aveny amin'ny dokotera eny. Ka nanahoana ozy izy dokotera ha? Nanahoana hony? Ny valo mivavaka ao e. Velona soamantsara izy. Velona ihany ny zanako. Misaotra an'Andriamanitra. Dia misaotra anao koa madama, tena misaotra betsaka. Tena misaotra madama. Tonga dia mifihiny a marina. Oay, azafady fa tena tsy voafehako intsony ny fihetsem-poko madama fa faly loatra ako. Tsy maninona ka. Efa azo jerena ve hono izy izany, efa azo jerena? Ie, fa izao aloha E? ndao entiko atsy vetivety ianao hoe sorona aloha ireo volom-bava-bianao ireo. Sady misasa tarehy kely ianao dia misolo sao tsy avelan'ny dokotera hiditra aoko. Madama kosa izany. Andao ary, andao ary. Kevin, fa inona koa tia mahatezitezitra anao avany? Dokotera tsy mahay ninninina. Za indray lazay mifamomba. Tena dokotera vendrana mandreraka tsy. Ka sao dia mba marina kosa azy. Inona marina amin'izany e? Ary ampangino teo koa io vavanao io a. So enjeraniny atezerako eo. Kevin, fa avamiko ve izany e? Ka na avaminao na tsy avaminao dia tsy rarako izany e. Mahakaleo be koa izany atmosfera ato izany a. Fa ho aiza indray ianao e? Efa alina benka izao andro izao e. Tsy hidiranao izany e. Lasa. Dia lasa indray izy marina. Anahoana ve no toy an'izao fiainana izao e? Sarobidy kely, nanahoana ny zanako? Dada. Efa etoky dada. Nanahoana izy tato Rentsoa? Fa iza izany io ry dada? Fa toa fantatro ny anarako. Ie, fantatro. Vao niala fotsiny ny volombava lava be anao dia efa fantatro fa Rentsoa ianao. Izany ve? Fa iza moa ianao ohatran'ny hoe tsy vaovao amiko tokoa? Saloy re a. Ay, tena izy marina ty, tena saloy. Fa iza ho ahy io ry dada? Taty andrika io a. Namany dada sy neny taloha. Izy nitondra antsika taty. Efe, misaotra taty a. Ndry mahalala fomba kely ery izany. Tsisy isaorana ke a. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana anao tokoa ry saloy a. Tsy haiko angamba izay nahazo ahy raha ohatra ka naninona teto ty zanako ty. Tsisy isaorana re izany e. Fa efa nalohako daholo ny volan'ny dokotera dia rapitso afaka hamonjy nareo. Tena tsy hitako intsony izay fomba isaorana anao ry saloy a. Tena marina. Efa hoe tsisy isaorana ho a. Fa ho aiza tokoa moa izany nareo mianaka rehefa mivoaka eto? Mba miangatra ianao ry saloy marina. Izay mianaka anie tsisy ale, tsisy trano. Fa nisy inona Rentsoa? Aizy faniry. Tantara lava be izany e. Fa andao aloha atsy ambadika atsika no hiresaka ary fa sady sarobidy kely koa ty totra natory vetivety teoko. Dia tantaraiko anao daholo ny zava-nisy rehetra. Ndao ary sady efa misy sakafo nafarako any. Inoko manko fa nonina reo a. Tena lasa niofy Kevin. Lasa mamolava. Ary matetika no mitondra karazam-behivavy ato an-trano mihitsy aza. Tsy tahotra tsy henatra intsony. Kanefa anie dia tsisy adisoko ilay izy na kely azy. Orika faniry a. Vai a. Zay ary. Ho avy e. Midira. Mba hidira fa azo aloha izany tia mijajirika fotsiny ao alohako eo.
Vai oa! Ay, aza tosika fa marary nge zany Tsy misy raha koa zany tia. Kevina. Inona e? Fa maninona ka ihany ataonao ohatran'izao e? Ha? Za maninona ka? Ha? Rehefa tsy mazaka ary ty dia ndana mody a! Sory amiko rehefa tsy tia atsony ianao e. Inona? Ha? Fitiavana? Tsisy azantsony tia. Tsy misy. Ka tsy efa fantatrao ve fa ianao momba fa tsy zay e? Momba? Mangety! Tenteny vatany. Maty mama. Soba tsy rariny Kevina. Inona ny rariny, inona ny tsy rariny. Tsy misy rarahiko azany ry tia. Ary tsy ilaiko tena miteny hoe momba zany a. Tena no efa momba mianakavy aniko zany lazay tena momba. Ary may atoriako e. Ay, ve zany ny zava-nisy teto hoe? Zany e, zany ny zavatra nisy ny ainanay mianaka teto ry Saloia. Tsy namposiko. Tena tsy namposiko vidan'izany iny faniry iny. Na za koa aza nge tsy nanam-po e. Zao rentsoa. Hoe? Aleo mipetraka any amiko nareo mianaka aloha mandra-pa e. Ha? So dia mba hanahirana ny vadinao zany ry Saloia, marina e. Vadiko? Ianao a? Tsisy an'izany re. Ha? Fa nga mbola tsy manambady aka. Fa ho an'ny Tomasiny tsika mandalo ihany manko izany eto. Sady hitanao le poste nresahako anao iny. Le tamin'ny firitaona moa ny efa tsy tadidiko koa iny. Eny e, niala manko le tena nitanan'io poste io. Dia rehefa resaka tamin'ny directeur dia nanaiky izy. Zany? Ie, zany mihitsy aza eny tena hoe antony dinako taty e, hitady anao. Ny telefona nareo raha teo koa moa tsy nandeha tsoniko. Dia tena tsy hitako tsony e, tsy hitako tsony fomba hoentiko misaotra anao ry Saloia, tena faly ry Saloia. Entsoa, fa tsy nahafaly anao nga zany vaovao zany ka. Faly aho ka, faly aho. Ka tao mitomany ary. Ka sady faly amin'ny malaheloko. Tena sady faly loatra e. Okizay, ary ndao tsika sakafo fa sady efa ty tamin'ity koa ny olona nafarako anatitra azy. Zao dia lasa tena. Tonga dia roviny etakely dia lasa ianao zao dia zao. Kevina, sady efa marary taroanao avy dia mbola roanao ihany. Fa dia inona loatra ny ratsy nataoko anao Kevina. Sao dia verinao fa tsy fantatro ato. Za mba ianara tena ratsiratsiana any amin'ny papahako any. Zao dia rofiny etanao dia lasa ianao a. Dia hoaiza zany ka? Tsy raharahako izay andehananao e. Za ndraika tsy mahita izay atsimo sy avaratra aty e. Eninao ve zany e? Tsy raharahako izay andehananao fa raiso ny etanao dia lasa ianao. Tsy te ahita ny salova-tava tena tsony a rehefa miverina eo a. Lasa dia miverina eo afankadindray. Jesu matsy. Mafy sao. Tena mafy. Totinina ataoko aty. Dia andeha hoaiza zany. Tsy mahita izay atsimo sy avaratra aty a Fransa. Andriamanitra apio aho. Aleo anomanetana aloha sao dia miverina eo iny ka ho fatiny iny eto aho. Hanao velomandray aman-dreny aty mandeha. Ndao mandrosinareo mianaka. Ie, misaotra betsaka Saloia. Ie. Way, tena mahafinaritra be aty amin'ny taty. Zany ve ake? Tonga soa ato an-trano aloha nareo mianaka e. Dia tamana zany sarobidy raha hipetraka aty nareo sy dada. Ie, zany moa dato? Eny kia. Mipetraka aty aloha tsika mandrapa.
eo aloha makainareo mianaka fa kazava-pisotro kely aho sotrotsika e. aza dia misahirana ary saloha fa io indray ntsole mihafahafa sy ao ary zavatra ilaina fotsiny ne zany e vetivety a. Dado, ahoana zanako tsara fanahy be taty e. eny e Tiako be zao raha ino ny neniko. aza miteniteny foana moa zanako a ao reto ary mandraisa misy jus dia misy kaiky koa mandraisaka sarobidy a. Merci taty. Tsisy isaorana kia. Avy eo ndry a entiko manao dosy dia soloantsika vaovao ireny akanjondry ireny. Zany ve o. Merci. Fa misy inona indray ntsoa. Fa tomtomany indray daty. Tsika nefa nahazo taty tsara fanahy be. Ao mba tabatambazo dada taty a. Ienao zany teny misarobidy zany. eny tena azafady fa tsy tanako ny fihetsem-poko le renina tena ena anao an'izany ty tsy hita fa olona fery indray ty ny tena misahirana mikarakara le zanany. Saindray ianao efa hoe avy ela hoany hoa zany no avy amin'izay mpanjinina manomboko izao ary raha ny momba ny sarobidy kely indray a aza manay ianao fa horaisiko ohatry ny zanako izy. Misaotra betsaka saloha tsy hitako intsony izay fomba hisaorana anao mariny Andriamanitra ny hamary soa anao. Tsisy isaorana ao ary oko izay ka tsy mitomany intsony mihinana amin'ireto jus kaiky reto dia mandehana aloha manao dosy ianao. Misy dosy roa ato efa nisy akanjony manko anao amin'ilay dosy akaiky ny lakozia ambany ao fa sao tokoa rentsoa hoe miaraka amiko makany ampiasana ianao raha pitso dia mila manomana ny dossier rehetra avy eo dia aseho ny directeur. Eny ary ary mba amintsika amin'izay moa e. Hita ho ary taty e. Jereo ny dada fa lasa antitra kely mihitsy e. Sako sa karakarainy taty koa dada. Sarobidy aza metaladala eo ndry. Mahatsikaiky mihitsy nareo mianankireto ka. Tena zaza raha andao amin'izay tsika sindry andeha ka afitrotroka. Ndao ary lasa aloha izay dada. Ok ary dia alainy taty indray dada rehefa avy eo dia tsotrony koa sakany taty ve dada. ndry ty Tesana Robera tsy hitako tsosy ale mpanengavy ny ray aman-dreniny koa hoe mba ame freo tiako any Madagasikara fa Jesosy zareo tena mampalahelo aloha ianao ry fanira dia inona nefa no azoko anampinanao e. tsy haiko mangataka be dia be aminao avy Robera raha mba sao dia mba afaka hivitananao billet hotiana any Madagasikara. Dia mety izy an'izany ve nitahiry kely koa ato ry fanira. Lela-paladia Robera. Eny fa mangina aloha ianao fa izany tsy nandatsy hanampy anao izany fa aleo aloha jereko nitahiry kely koa raha mety ho ampiasanao amin'izany aleo aloha jereko. Tena misaotra betsaka Robera fa tena namana tokoa ianao Tsisy isaoranao re izany fa semba kely ananako an'iny nataonao e. Fa zao mety tsy nahafapo anao raha zavatra nataoko fa izay aloha no azo atao fa tsy maintsy hoe any Tomasina zany ianao no mijanona aloha fa izay nefa fa mandrea toerana misy e. Tena tsy manina re Robera fa rehefa any Madagasikara fotsiny dia izay ny tena zava-dehibe fa rehefa tonga indray mandinika an'izay azoko atao e. Eny ary sady sotra betsaka e sady mbola misy ambony kely koa anie reto vola ambony nividiananao billet reto e. Izay fa velomo Robera re. Velomo fanira. Dia tena zao marina sisa ny fiarahana faniry sy Kevinina. Tena diso fanantenana tanteraka tokoa moa izany Kevinina amin'ilay hoe tsy miteraka nefa ohatra n'izy ihany ary ny tena hoe tsy miteraka. Ny tena nanahirana koa dia ireo ray aman-dreny mba naniry zaza. Eny
na zany raha tsy asiako fiatraikana eo amin'ny finamanana eo amin'ny roalahy aloha zany Entso Entso ohatra fanakaiza ary ndraso hoe jerevana tsy ato sarobidy rery ty mahatorety ty sa efa nidina aloha jerena any ambany Entso aty an-dakozia fa inona ny ataonao ato vao maraina karakara sakafo ako ao mipetra aloha efa nanamboarako dite vao mafana be anao dia tsy haiko misy mofo topaina koa io mialatsiny aloha fa tonga dia nampiasa an'izay hitako tato Entso tsy tokony anao an'izao nge ianao zany manana mpanampy efa ho avy eo zao ry zareo saloia avy alao moa mba hanao izay vitako mba ho fisaorako anao ary sotro mafana aloha le dite fa sao dia mangatsiaka eo ka sa tsy tianao le dite nikarakaraika ve sady efa nataoko tampitiavana be mihitsy nge io tsy tiako ka Entso dia tsotra izany raha olona tsy miova mihitsy izy jereo fa mivoaka tsara ireny firafitry ny endriny vao niala ary volom-bavany ary tamin'ny songadina koa ny sandriny ny fosan'iny arantiny tily de bardera kely anaovany ohatra amin'ny tempo hafahafa izany indray koa anie izany foko izany babony indray ve ary le tenin'ny farany teo nataony ampitiavana be ony mety misy heviny mahafonja tiano tenenina ve sa hoe ny saiko ny lasa lavitra saloy saloy variana be ianao zany mijanona eto tany ihany aloha sao dia lasa lavitra loatra ianao ka ho tsy ho tafaverina tsony ianao koa izay sarobidy fataitra ento koa aleo alaiko any sao dia mitomany ao so fa mba nahita trano aloha na dia ratsiratsy aza tsy maintsy tsitsiana ny vola fa aiza no ahita rahalahany eo reto raha hitady asa mbola tsy hay raha hita tsy maintsy mividy lakile fa tsy misy hidiny le tranoko dia tsy maintsy entina manaraka aty foana aloha izany ty poketra be tiako maty marina finjora olona lasany iny any ny poketrako iny lasany any daholo ny vola indre olona marina raha misy taitra akory ny olona le jolahy teo koa vetivety tena anjavina tsy hita tsony sa ndray tia nitseritsereny olona fa hodianareo tsy hita ve le jolahy teo sa hoany aleo miala tety fa za ndray tia nitseritsereny izy rehetra dia very ndray izany ho vola kely teto am-pelantanana dia inona reno ataoko tonga ianao nanahoana ny asa ny lamima tena diso ny lamima loatra indray azako tsara izany fa ao ary soroko aloha ny palitao sy ny kiraronao dia avy eo manao dosy efa misy rano mafana ao ndry tena ohatrany hoe vadiny saloy ireny marina karakarainy tsara mihitsy fa aniry tena mbola tsy nanao ohatran'izao sa ve manam-pitiavana ary ve izy ty hitako misoratra eny amin'ny endriny sy ny fijeriny ihany aloha izany tsy zay ihany fa na ny fomba fifandraisan'izy sarobidy kely aza dia ohatran'ireny hoe mpianaka reny mihitsy ary za tia azy ve tsy haiko tsony mamantatra an'izay lazainy foko raha hifaniry le nijanona ho faniriana lava tato amiko fotsiny no momba azy dia tsy tanteraka akory ny fahasambarana mba nandrasako taminy fa isaloy kosa ty avy hatrany dia namoaka saloy mpitiavana mevosa ho
Ka dia io ty ary avy sa hijanona ho mpaniry fotsiny ihany? Entso, hangatsika eo ihany anie ny ranonao e. Entso ahoana? fa inona indray aza ny malasa sainanao e. Saloia. Vao nahitanao aho dia nitsimoka ary nalaky namoa fitiavana navaiva tato anatiko tato. Namoa izy ankehitriny noho ny fikolokoloana nataonao azy ka mety vera mba ho tazako amin'izay. Tianao ary Saloia. Entso. Diso ve aho? Ka Entso raha velako io daholo izay mahita mety tsy ho ela dia ho fongana ny Saloia mpitiavako. Saingy ianao kosa fantatro sy atokizako fa mendrika ny oto manontolo an'izany Saloia mpitiavako izany mba ho eniky ny sosarobidy avy aminareo mianaka. Tianao koa ary Entso. Zany ve? Eno Tena faly be aho. Mahazo manorika anao Dada sy taty. Sarobidy. Sarobidy? Dia tsy maintsy izao izany sisany any afaka ataoko. Mijorojoro tsy malalandro mangatsiaka. Mamea an'izay mitady asambarana mba azahoana an'izay hinanana. Atao ahoana ary fa mbola manenjika hatramin'izao ny todiny nataoko ambady aman-janako e. Mba aiza re izy mianak'izay e. Tena trahatralina loatra aty be loatra koa moa ny asa androany taoko. Zaho tena tsy hisy bus intsony dia tsy maintsy mandeha tongotra izany. Ohatray, misy SMS izany. Asa hoe avy amin'ny Saloia ity. Ahoana moa ny andraso eo amin'ny aren'ny bus fa ho avy any akanao Saloia. Bisous. Ay kosa. Tena tsy nanaiky mihitsy Saloia fa dia hitsena hony nefa ny izy mba reraka koa mikarakara ny sarobidy kely eny fa tena hafa raha samy vehivavy izy iny ka. Hoay, variana be aty. Dia misy olona iray miandry tômôbilina angamba izy izany. Ndraso aloha anatiny eny mihitsy ka. Irery nga ela ka mila namana. Mba iza koa ary izany. Fa ahoana kay? Ay, tony vehivavy mitafitapaka tony. Vehivavyn'ny alina. Manjelanjelatra ery ny endriny ravahan'ireo makiazy sy ny kavina mitsarahavy sy ny haingo arahana fofona manetoeto e. Izao vao tena hita ny endriny tarafin'ny jiron'ny fiara mandalo. Jerety izy. Ohatray, fa tsy faniry ve ianao? Fa iza moa? Iza tokoa ary ity lehilahy ity. Tsy tadidy tsony marina. Tsy efa firy taona lasa marina moa zaiko. Fa nga tsy tanteraka ilay fanerinana andehananao ny sitaka ka nanarinana ho anay mianaka sy nanaovanao tsinotsinona anay. Entso ve ianao? Za mihitsy ty. Indrisy ry Entso Tena mbola za mijoro tsara mihitsy ty. Tsy boka firy taona e. Ary ajanao mihitsy aloha ty ranomasonao ty fa raha reny teninao reny ane ka tsy ohatran'izao mihitsy ny tokony ho tohany e. Entso Mifona? Mifona marina e. Miangavy anao mamela ianao ry Entso tena nety ny fitiavan-tenako Fitiavan-tena? Ary sarobidy. Aiza ny zanatsika? Tsy napoziko mihitsy hoe hiteny zavatra ohatran'izany ty vavanao ty. Sady zanatsika ahoana moa? Mbola misy zanakao ihany nga ty? Mba mamela ry
afa diso anehay e, tena diso tokoa. Na raha tsy hamelana ihany arenao, mba aleo aho mba hijery anjanako e. Le lafoko mifaladianao Ensoa. Tsy pointsy zany. Omoe. Mba ianao ka zaza mandady lady eo. Ensoa. Aoa ianao andehanako Fa izy io Rentso? Andao andeha fa olona daly koa fa ataitranao e. Ka Velominy tomobila dia andao andeha ho Trisy ry fiainako. Tsy nahafelany anjara tsy fakahitsy izay sy le andefy mandriko taloha. Saingy fangiry firinao amin'ny fionanay. Indrindra na eno an'ireo teny mandratra maro ny teneniny. Ary le vehivavy tao anaty tômôbila izany moa izany mba iza? Saloy? Saloy izany ve tsy? Ay! Dia miaraka izany zareo. Tsy vanindriry Saloy ah. Dia ny zanako ahoana? Tsy anaiky an'izao aka. Alaiko ny zanako. Ndra sy fahitako ny hevitra. Efa taitra ianao. Bonjour ndry. Mipetrahary aloha misakafo maraina e. Mbola matory nga sarobidy. Nga ino ny fo aloha izany rehefa sapotsy e. Zaza be torimaso iny. Ay. Eo, tonga dia mazotoa ianao. Za manko efa teo fa neveriko mbola natory maraina ianao fa tsy miasako. Misaotra kia. Entsoa. Inoko fa efa mba tontonga amby ianao izay. Mangataka fanazavana aminao momba an'ireny Maliala ireny. Izy ny vehivavy iny. Ary nahoana no mahafantatra ny anaranao dia naninona ianao nitezitra be taminy? Eny e. Efa saika hiresaka taminao tokoa saingy ny anao moa ny tonga aloha ka aleo fa tantarako anao ny zava-misy e. Saingy mialohan'izany aloha dia miala tsiny aminao raha nanao fihetsika ohatran'ireny maly. Tsy maninona re. Zao ary. Dia izay ny zava-nisy omaly indry Saloy. Lalina izany. Izany hoe lasa mivarotena izany faniry amin'izao. Fanakaiza gevinina ka. Tsy haiko. Fa na izany aza tokony mba navelanao ihany izy. Saloy a. Mafy anie zavatra nampitondrainy anay mianaka e. Aza manao an'izany ianao. Mba efa nifona kosa anie izy sady rarany raha mba mahita ny sarobidy izy. Tsy ho veriny tsy ho zanany anie io zaza io e. Dia tena hafa mihitsy ianao ry Saloy a. Manana fo volamena mihitsy. Ka izao e, raha mbola mifanenonareo dia mamela azy ianao. Dia ento izy hijery anjanany na dia hoe hijery fotsiny aza re. Afa ho ataoko ary izay e. Dia misaotra kivadiko. Neny Saloy o. Neny Saloy a. Izay fa taitra ny ianao. Entiko. Ho avy akia. Neny. Efa napoziko mihitsy fa aty amin'ny tranon'ny Saloy izy mianaka. Tena efa mpivady mihitsy ka izy roa. Tsy avelako hijanona izany raha ny zanako ka. Aleo amboarina tsara aloha mitetika. Alaiko ny zanako dia entiko mitsoaka. Ary aleo miala teto amin'izay aloha. Mila mahafantatra ny programan'izy mivady aloha mba hamora ny fangalana ny sarobidy. Rehefa tsy ho ahy ihany ianao Rentso dia ny zanako kosa alaiko ka.
reny falasa dia io fa manomboka maka torimaso ilay gardien. Ny mpanapy koa eny mitondra lamba makeny amin'ny bassin iny. Mahalalaka tsara amin'izao. Soa aloha fa mba nisy an'ity tamboho ivaiva kely ity. Mahatazana tsara ny ato anatin'ny rehetra. Na ho amin'izay ankiry faniry malalaka ny tanàna. Io eny ny zanako. Variana milalao ery izy izany aiza ilay fanafody teo? Dia tia koa ny mouchoir. Miala tsiny ankisary zanako. Fa iza kay izao e? Hay, hitany akay. Eny akia, neny any. Neny? Tsy manana neny afa-tsy neny saloha izako. Sarobidy izany nenindry. Saloha iny reny kelindry. Mipoika, tsy neniko izany ianao koa. Dadaza ny tena anao hoe izany olona reniko izany taloha izany hono tsy tiana akory fa nampijaly be anay sy dada. Sady ratsy fanahy be hono izany. Izaho aloha tsy tiana izany. Sao dia mba hainao ary izany. Andray anaka. Raha tianay izy dia tsy nilaozany izany izay sy dada. Nanaraka an'izany vazaha-boramena izany izy. Tsy zakako izany tendry izany kia. Loza, misy tomobily izany. Aleo atao haingana ity dia miala teto. Faniry, Entsoa. fa ino ny tia ataonao? Dada, vonjeo Tonga haka ny zanako ary Entsoa. Aka ny zanakao? Tsy misy eo. Neny Tsy mihetsika eo ndriry sarobidy hitandry ity antsy ity. Dada. Vonjeo ny zanako ry saloy io. Ay ato koa kala tsy vaniny ity. Dia vitandriva akiry saloy. Faniry dia anome tsiny avy endry. Ay ka rehefa lasa dia nalaindriva vady aman-janako. Tsy omeko andry izany ny zanako ka. Tsy tokony hanome tsiny any saloy izany ianao ry Faniry raha tsy teo izy efa tsy hitanao velona ohatra an'izao tsony izay mianaka. Indrindra io zaza io. Izany rehetrarehetra izany nefa dia vokatry ny nataonao ihany. Maninona? Izany e. Za zany ny diso. Kiza indray. Tsy manaiky an'izany ka. Iza koa izany. Andraso valina analizy ity. Maninona? Zéro positiva hoe. Fa inona daholo re izany Tsy sakako izao ka. Rehefa samy ho faty any dia hoentiko manaraka na ny zanako. Faniry, aza manao an'izao ianao Efa izany ianao ilay neniko e. Marina mihitsy ny tenin'ny dada hoe ratsy fanahy be ianao. Dia mbola izany koa ny vavandry. Miomana ary fa hanaraka an'andry hitandry reto seringy reto. Misy pozina mahafaty reto. Samy hitsindrona raitsika roa dia hiaraka amin'izay. Izay vao hiarakantsika anaka. Oka. Atao velomaka tatandry. Io fa variana. Aleo fa atosika. Inona ity? Sarobidy. Dada. Ty lozanao ry saloy. Nasa hoe to tsy mihetsika tsony. Ka ny anjeran'io ankizy dia voatsindra ny araka ao rehefa nafoto tamin'ny seringy rosaka andromany any sarobidiny izay ny tena navaty azy. Tena maty tokoa ty. Ndrisy mantsy. Palahelo. Izao sisa nefaranao very Faniry. Sady voany sy daka izy raha ny mesazany vakiny teo. Zany ve? So le hoe misy todiny daholo ny zavatra rehetra. Indrindra io reny manary zanak'io. Fa tsy naninona velony zanako tsy naninona indri. Koa tsy naninona vekiny zanakineny. Tsy naninona zaka. Izao vao hitako ilay neniko. Izaho aloha dia hanao ohatran'ny neny saloha rehefa lehibe ka. Fa maninona ke?
anao tsara fanahy be foana dia amin'izay dia amin'izay maninona ki dia amin'izay tia ny dadakoa fa tandremindrenareo manao biso eo natolotra ny malay misaraka goropoanareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny zanako. Tantara no soratany Randrianjakatotsy Irina William na Njakany. Novelomin'ny Tsiry, Lova, Iainasoa niaraka tamin'ny Tovo, Saloy ary Miardina. Nandray fiosonana Totosy, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.